Dia mbola napaka ho amponareo mandrakariva ny ery avana ny fahasoavana ambam-piadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy mpamonjy antsika. Amen. Andeha ny filazantsara araka ny marika. Dia ny marika 10 ka ny 7:10 atsahatra eo amin'ny 9:40 no akatsika afatra amin'ity alahady maraina ity. Manampy antsika amin'ny fahatakarana ny perikopa io ry havana dia io marika 10:7:10 ka hatramin'ny 9:40 ny famakiantsika sady ny fahazahoantsika ny voalazany marika 1 andiny voalohany ka hatramin'ny 12 marika 10 andiny voalohany ka hatramin'ny 12 izay perikopa eo ambonin'izao soratra masina izay akatsika afatra izao. Miresaka mahakasika ny fanambadiany Jesosy eo amin'ny andiny voalohany ka hatramin'ny 12. Ny fanambadiana izay araka ny efa fantatsika ary efa rentsika matetika dia endriky ny fanekena nataon'Andriamanitra tamin'ny olona ary endriky ilay fitiavan'Andriamanitra izay iainan'ny olona ary maneho izany fahatsaran'Andriamanitra izany eo amin'ny ankohonana ary indrindra eo amin'ny fianakaviana. Fijery roa samy hafa ary misy tsy hitovizany nefa ry havana nanjaka tamin'izany fotoana izany. Ary raha ambaran'io perikopa eo ambony io dia naniry hamandrika an'i Jesosy Kristy ny fariseo mahakasika izany fampianaran'ny soratra masina mahakasika izany fanambadiana izany. Manao ahoana ny endriky ny fijery tamin'izany fotoana izany? Misy fijery anankiroa izay tarafin'ireo mpampianatra nalaza tamin'izany fotoana izany. Dia ny fijery somary malalaka ny mahakasika ny fanambadiana dia ny hoe azo atao ny misarabady ary misy antony maro samihafa araka izany mpampianatra izany ahafahan'ny olona anankiray misarabady. Ny mpampianatra anankiray faharoa indray dia ny hoe tsy azo atao ny misarabady fa misy antony vitsivitsy izay azo anatanterahana izany fisaraham-panambadiana izany. Ny hitovizan'izy ireo zany dia ny hoe azo atao ny misarabady. Ary ny tanjon'ireto fariseo ireto dia ny hoe i Jesosy Kristy aka ireo fijery anankiroa ireo dia ny fijery malalaka hoe misy antony maro samihafa, antony maro ahafahana misaram-panambadiana. Ary ilay faharoa dia hoe misy antony vitsivitsy ahafahana misaram-panambadiana. Na inona zany ho safidian'i Jesosy Kristy dia tsy maintsy ho tafatsofoka amin'ireo fomba fijery ireo izy ary rehefa tafatsofoka amin'ireo izy dia anakiana azy amin'izay ireto fariseo ireto. Inona no nataon'i Jesosy Kristy? Niverina tany amin'ny soratra masina Jesosy Kristy hoe tany am-boalohany dia tsy faneren'Andriamanitra izany isaram-panambadiana izany ny olona satria efa Andriamanitra no nampitambatra ny olona. Noho izany araka ny soratra masina dia tsy azo atao no misaram-panambadiana ary talohan'ny lalàna dia efa niteny Andriamanitra fa endriky ny fahatsaran'Andriamanitra, endriky ny fitiavan'Andriamanitra ary indrindra fanohizan'Andriamanitra ny fahariana izay no tanterahany ny fanambadiana. Endriky ilay fanjakan'Andriamanitra raha aty amin'ny testamenta vaovao aseho eto an-tany, aseho ao anatin'ny fianakaviana. Izay indrindra no hidiran'i Jesosy Kristy raha miresaka ny amin'izao perikopa izay misy antsika izao dia mahakasika ny fanjakan'Andriamanitra izany izay aseho amin'ny alalan'ny fandraisana ny zaza ary aseho amin'ny alalan'ny toetrany zaza. Ary raha tonga Jesosy Kristy ry havana na tongavan'i Jesosy Kristy dia hitondra ny fanjakan'Andriamanitra io ary anambara ny fanjakan'Andriamanitra io ho amin'ny olona rehetra. Fanjakana manao ahoana ary araka izany ary endrika fanjakana manao ahoana izany fanjakan'Andriamanitra izany, na izany fanjakan'ny lanitra izany na izany fanjakan'i Jesosy Kristy izany araka izao marika 10 dia 7:10 ka hatramin'ny 9:40 zao. Ny voalohany ry havana ny endrika izany fanjakan'Andriamanitra izany dia fanjakana tsy misy fanavakavahana. Hitantsika izany eo amin'ny 7:10 sy ny 4:40. Fanjakana tsy misy fanavakavahana. Raha ny hita eto dia ny mpianatra no nanakana
ny zaza tsy ho eo amin'ny Jesosy Kristy nanakana ny zaza tsy ho eo amin'ny Jesosy mba homeny tsodrano mba hametrahany tanany tezitra tamin'izany Jesosy Kristy satria mifanohitra amin'ny fanjakan'Andriamanitra zay toriany Jesosy Kristy ny fanavakavahany ary raha ny resaka ny fanambadiana Jesosy teo amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny faharoambin'ny folo tamin'izany fotoana izany dia ny vehivavy tsy mahazo ny saram-panambadiana ny vehivavy zany na misy antony azany hoe zao ny saram-panambadiana dia ny vehivavy tsy mahazo manantona ny mpisorona be na ny mpampianatra hoe zahay saram-panambadiana fa ny lehilahy ihany ny tompon'izany teny zany hoe ny lehilahy no mahazo misaotra ny vadiny endrika fanavakavahana izany ry havana ary zany no ahitsiny Jesosy Kristy amin'izao soratra masina izao ary zany no fampianarana vaovao entiny Jesosy Kristy dia ny mba tsy sy ny fanavakavahana eo amin'ny fiangonana eo amin'ny olona rehetra ary indrindra eo amin'ny fanjakana zay entiny ary efa netomboka tamin'ny nahatongavany teto amin'izao tontolo izao maro ny voailika tamin'izany fotoana izany eo ny zaza zay neverina fa tsy mahafantatra ny lalan'Andriamanitra ka nakisaka tsy sitraka izany fahasoavan'Andriamanitra izany na dia misy lalàna maro samihafa ary entina hikarakarana ny zaza hitondrana azy amin'ny tempoly araka ny efa hitantsika tamin'ity volana ity ny amin'ny loha hevitra zay mpanjintsika FJKM natao an'ny olona rehetra ny fanjakan'Andriamanitra tsy natao ho an'ny marina tsy natao ho an'ny tsy mety diso tsy natao amin'ny manan-karena tsy natokana ho an'ny mahantra fa ho an'ny olona rehetra izany fanjakan'Andriamanitra izany ary ny olona rehetra dia afaka misitraka ny tsodrano zay aseho amin'ny fametrahan-tanana ato anatin'izao soratra masina izao satria ny endrika fitsofan-drano tamin'izany fotoana izany endrika fampahirezana fitotronam-bavaka raha mitsika izao dia ny fametrahan-tanana ary rariny indrindra ry havana raha efa tonga ny fotoam-pifoazana satria alahady ny fifoazana koa ty alahady zay iombonantsika eto ity dia ny olona rehetra no antson'Andriamanitra antsony mpiandry antsony ny sampana fifoazana andray fampahirezana amin'ny alalan'ny fametrahan-tanana izany dia ny fiangonana koa ry havana indrindra isika FJKM dia tsy manilika ny zazany amin'izany fahasoavana izany satria isika dia mandray ny zaza amin'ny alalan'ny batisan-jaza ary mampiditra ny zaza sahady ho amin'izany fanjakan'Andriamanitra izany satria ny batisa dia tsy fandraisana ny fanahy masina ihany tsy fanadiovana amin'ny alalan'ny rano fanadiovana ny fahotana ihany fa fidirana amin'ny fomba manetriketrika amin'ny fanjakan'Andriamanitra ihany koa manahoana izao sy anao move isika mitory izany fanjakan'Andriamanitra tsy manavakavaka izany move isika mitory ny fanjakan'Andriamanitra mandray ny olona rehetra ary fanjakan'Andriamanitra andraisany olona fahasoavana ary tsy ny olom-bitsy na ny olona voafaritra ihany ny miombona ao anatin'izany fa isika rehetra dia mampianatra anao ny soratra masina amin'ny tian'io ity aoka re tsy izao sy anao ilay nandany zaza tsy eo amin'ny Jesosy Kristy nandany madinika nandany voailika tsy eo amin'ny Jesosy Kristy isitraka ny fanjakan'Andriamanitra fa izao sy anao no mpiasan'i Jesosy Kristy izao sy anao no mpanompon'i Jesosy Kristy hitondra ny olona rehetra ho amin'izany fanjakan'Andriamanitra izany ary nitondra ny olona rehetra ho amin'izany fahasoavana zay atolotr'Andriamanitra amin'ny alalan'ny nametrahan'ny fanjakany eto amin'izao tontolo izao izany na dia eo ary nefa ry havana izany rehetra izany tsy manavaka tokoa ny fanjakan'Andriamanitra ary tsy manavaka ny fiangonana ary isika izao no vavolombelona izany kanefa kosa ao anatin'izany fanjakan'Andriamanitra izany dia misy toetra takiana ary misy toetra tokony hananana mba hahatonga aisy anao aharitra amin'izany fanjakana izany mba hahatonga aisy anao hiaina am-pilaminana am-piadanana hisitraka tanteraka ny amin'ny tombontsoa rehetra ny amin'izany fanjakana izany dia inona ry havana izany toetra izany izany no hidirantsika eo amin'ny fizarana faharoa ny amin'izao soratra masina izao inona izany toetra tokony hananantsika izany dia ny toetra tahaka ny toetrana zaza izany ny toetra tahaka ny toetrana zaza izany hitantsika izany eo amin'ny
5:20 vakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Lazaiko aminareo marina tokoa, nazovy tsy handray ny fanjakan'Andriamanitra tahaka ny zaza dia tsy ho tafiditra amin'ny akory. Nazovy tsy handray ny fanjakan'Andriamanitra tahaka ny zaza dia tsy ho tafiditra amin'ny akory. Fa inona ry havana no toetra ny zaza? Inona ny toetra ny zaza tokony hananantsika mba hahatonga antsika hisitraka feno ny amin'izany fanjakan'Andriamanitra izany? Dia ny toetra voalohany dia ny hoe mahatoky tanteraka tahaka ny zaza mahatoky ny rainy. Mahatoky tanteraka tahaka ny zaza mahatoky ny rainy. Eo amin'ny Salamo 7:20 dia ahitantsika izany. Satria ny olona ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia mahatoky tanteraka, ka na tsy miasa ary izy, na tsy manao ninona ary izy, dia mahatoky izy fa eo Andriamanitra izay miay anazy sy mitantana anazy. Izany nefa ry havana tsy mahatonga antsika hoe tsy hiasa intsony, hoe efa ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy hanatanteraka ny asa intsony, fa ny asa dia masina ary indrindra amin'isika protestanta dia ny asa anehoana ny voninahitr'Andriamanitra. Fa ny mpanao salamo dia maneho hoe ninona ataon'ny zanak'Andriamanitra dia ho arovan'Andriamanitra mandrakariva izy, ary miay azy mandrakariva Andriamanitra. Ninona asa ataony izay heverin'ny olona fa mety asa ratsy, tsy mahavelona akory, dia tsarovany mandrakariva fa miay azy tanteraka Andriamanitra ary mitantana azy tanteraka Andriamanitra. Raha mitodika amin'ny ray aman-drenitsika isika ry havana ary mitodika amin'izany asa mahampitandrina izany, dia ny asa mahampitandrina dia antson'Andriamanitra, ary ny olona rehetra izay nantson'Andriamanitra ny amin'izany asa izany dia efa nanana ny eritreriny izy izay mety ho tso-pitandrina akory, fa ny eritreritra ny asa hafa izy. Kanefa tao anatin'izany dia miantso Andriamanitra ho amin'izany ho mpanompon'Andriamanitra nitatra amin'ny fanjakan'Andriamanitra izany. Ka raha tsy manana ny fahatokiana tahaka ny zaza ny mpitandrina, ny mpiomana mpitandrina, dia tsy hahatanteraka izany asa izay nifidianan'Andriamanitra izany na oviana. Satria ny mpitandrina dia manokana ny fiaina manontolo ho amin'izany asa fanompoana izany, ka tsy hanam-potoana ary tsy hanam-potoana hanana fivelomana hafa ary miankina tanteraka ny amin'izany asan'Andriamanitra izay karakaraina izany. Ka raha tsy mahatoky izy ny amin'ny fikarakaran'Andriamanitra azy, tsy manana toetra tahaka ny zaza izy fa eo mandrakariva Andriamanitra, dia ho ravy izy ny amin'izany asa efa nataony izany. Ary misaotra an'Andriamanitra isika ry havana fa manana vavolombelona isika ny amin'izany mpanompon'Andriamanitra izay naharitra tamin'ny asa fanompoana izany, dia ny ray aman-drenitsika izay efa misotro ronono moa amin'izao fotoana izao. Ka isika rehetra koa ao anatin'izany no entanizao soratra masina izao hoe ndao re isika hanana finoana tahaka ny zaza ka hatoky ninona miantra eo amin'ny fiainantsika, fa afaka mamonjy antsika io Andriamanitra io ary afaka miay antsika io Andriamanitra io. Ny toetra faharoa ananany zaza koa ry havana dia toetra mandray sy manaraka tsara ny tenin'ny ray aman-dreny. Io ilay atao hoe mankatoa sy miaino. Ny olona ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra izany ry havana dia mankatoa ny sitrapon'Andriamanitra izay ambarany rainy amin'ny alalan'ny Baiboly ny soratra masina, ary mazoto mandrakariva miaino izany sitrapon'Andriamanitra izany. Eny fa na dia everiny fa miverimberina matetika ary izany soratra masina izany dia miaino sy mankatoa izy satria izay mahazanak'Andriamanitra azy. Ary ny olona ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra koa ry havana, ny olona manana toetra ny zaza dia olona manetry tena mandrakariva ary manaiky mandrakariva fa kely sy mahantra eo anoloan'Andriamanitra, tsy miantehitra amin'ny heriny ary tsy miantehitra amin'ny fananany sy ny fahaizany, fa manaiky mandrakariva fa mila an'Andriamanitra ary manaiky mandrakariva fa tsinotsinona izy raha tsy eo Andriamanitra izay miaya sy mikarakara azy. Raha jerentsika ny toyiny izao soratra masina izao izay angatahako aminao ny amakinao azy rehefa any an-trano ianao, dia hitantsika ny amin'ny tantaran'ilay mpanan-karena izay efa nanana ny toetra hoe mankatoa satria tandrovany daholo ny lalàn'Andriamanitra rehetra, fa diso tamin'ny ray loha izy ary nalahelo Andriamanitra raha nahita azy, nalahelo Jesosy raha nahita izany mpanan-karena izany. Inona ry havana no nahadiso azy?
satria izy niantehatra tamin'ny arena ary nieritreritra izy fa raha tsy eo intsony io arena izay ananana io dia tsy anana fiainana intsony izy, tsy ariavana. Mila miantehitra amin'Andriamanitra mandrakariva isika, ary rehefa tsy eo Andriamanitra ny tokony atahotra isika fa malemy ary mora resy raha tsy eo Andriamanitra. Dia ny ray aman-drenitsika izay mitondra izao fitandremana izao dia olona manana fanetrentena, satria na dia tsy kristianina tamin'izao FJKM Kadikely lafy izao ary izahay dia mpampianatra anay tany amin'ny toeram-panomanana izy hita izany fanetrentena izany, ary matoa izy nahavita ny asa fanompony dia nanaiky izy fa mila miantehatra amin'Andriamanitra mandrakariva ary tsinotsinona izy raha tsy eo izany Andriamanitra iankinany sy ianteherany izany. Dia andeha resika iaino ny sitrapon'Andriamanitra mandrakariva, andeha resika iantehatra amin'Andriamanitra mandrakariva, andeha resika mahatoky tanteraka fa miay atsika io Andriamanitra io, ary andeha resika tsy hanavakavaka amin'ireo olona rehetra izay hiditra amin'izany fanjakan'Andriamanitra izany, fa mpampiompona kosa hiantso ny olona rehetra ho amin'izany fanjakan'ny lanitra izany. Dia ho an'Andriamanitra irery ihany ry havana ny voninahitra, fa ny teniny kosa ny fahasoavany sy ny fiadanany ho amintsika tsirairay avy. Amen.